ampifenana trany ravana malala no zontsika miona toy izao indray a amaky ny tenin'andriamanitra sy aina ary indrindra ndray fampianarana tsara sakafom-panahintsika amin'izany ho aminareo zay olona voantso malaon'andriamanitra ray sy voatahiro an' Jesosy Kristy ampitomona ho anareo ne ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Talata 20 Jolay 2020 imanjinantsika lo hevitra hoe manaiky ho iraka ampino. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Manome zany Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesy ao akianjany, miankofo natrehan'i Jehovah amin'ny fiaingona masina, mangovito natrehany ry tany rehetra. Amen. Rifirenena manomesa ni Jehova, manomesa ni Jehova, manomesa ni Jehova, ani Jehova. Lefonena giti nina litunda fanatita litunda fanatita litunda fanatita litunda fanatita kamakanesa eu ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasonao, misaotra fa afaka mivavaka aminao zahay, nomena tomborano tokoa ka afaka hiaindray ny teninao, fiainanao anay. Miteranao zay Tompo, mankalaza, eva-me voninahitra ianarinao masina, satria Andriamanitra tsy toa ianao. Mamindrafo aminay Tompo, fampanota mantry zahay, avelao ny elokay. Sasao madio zay mba fakeloka, ary tio zay mba mpahotana. Miasa fanahymasonao, aminay mino anao, raha ndray ny afatra tsara avy amofinainy zay, ho fiainanao anay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity noity ravina malala to hitanao ao amin'ny filazantsara sorata amin'ny Matio. Matio 5
ny 5:30 ka hatramy 7:30 mivaky toy zao aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohatra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro filazantsara amin'ny fanjakana, ary nasitrany naretina rehetra mba mirofo rehetra. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijery ireo, satria nampahantrainy ireo ka nafoto ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany: be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa mora ny vokatra. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny mofinaina ao antsika anio ka ndranetsika teo, Matthieu 5:5-7:30 tantara nandehanana Jesosy nampianatra tany Galily. Jesosy Kristy irak'Andriamanitra dia izao, mampianatra sy mitoro ny filazantsara ny fanjakana. Andriavana mampianatra sy mitory ny filazantsara ny fanjakana. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohatra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro ny filazantsara ny fanjakana. Fanaony Jesosy ry havana malala ny mampianatra ny mpianany alohany andrahany azy ireo amin'ny andraikitra hosany. Eto amin'ity mofinaina ity dia nasainy hivavaka amin'Andriamanitra ny mpianany mba ho maro no afaka hanao ny asa nataony. Nandeha ny 7:30 sy 8:30. Nandeha tany amin'ny vohatra sy tanàna rehetra Jesosy, nahita izay zava-nisy ny olona sy ny olona izy, toy ny ondry sy tsy misy mpiany fijeriny azy. Ry havana malala, irahan'ny tompo isika, ekeo ny iraka ny ran'Andriamanitra anao, fa fotoana mety izao, aza misalasala toy ireo ny filazantsara, fa izany nantom-pisinao eto manodidina anao no ny finoana anananao. Jesosy Kristy irak'Andriamanitra manasitrana amin'ny marary, ary nasitrana aretina rehetra mba mirofo rehetra ho ny 5:30 noho ny fananany fahefana izay ao aminy, sady tompo fahefana rahateo Jesosy, dia sirana avokoa ny aretina rehetra sy ny rofo rehetra nentina teo aminy. Asa miandry antsika mpanaradian'i Jesosy Kristy koa ry havana toy izany, satria hoy ny teny hoe: izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy. Maro ry havana malala ny zava manahirana ny olona teo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ny eo amin'ny fiainany ara-nofo toy ny aretina. Nitady fanasitranana sy fanafahana avy amin'i Jesosy izy ireny. Anjarantsika iraka ankehitriny koa ny manala ny vesatra eo amin'ny olona mba hanana ny fahafahana amin'izay mampamatotra azy. Tsy vita nefa izany raha tsy mankataka ny fanahy-masina isika. Ka dia izany ry havana, mivavaha mba ambany fitahian'Andriamanitra isika ny amin'izay asa ho tanterahantsika. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina ny meno anay izay manambara fa Jesosy Kristy irak'Andriamanitra dia mampianatra sy mitoro filazantsara ny fanjakana sy manasitrana ny marary. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asan'ny fiangonanao, nitoro izany filazantsaranao izany eo ambany fitahiana tokoa, toy raha ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy, ilay mpanasitrana, ilay velona mandrakizay tonga monjy izao tontolo izao, ary ity ny olona rehetra ho vonjena koa. Mivavaka aminao izay tompo nanasitrahanareo marary, hitahinao ny asa fitsaboana, ampinoanareo ireo azo ny manjo, amonjenareo mantra sy sahirana ka tohanareo marifo sy kolana. Tompo, tao ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana, dia miarovanay, tao ny fiherenenay. Mivavakay dia tao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny zodrana totra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra anao fa momba anao aho, raha iza mety kelika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao tanakavana amin'ny fahamarinako aho, o Jehovah Andriamanitra Israely. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ho fanahy masina. Amen.